Tokony tamin'ny 10 ora maraina teo no nigadina teto an-tanindrazana ny Filoha Hery Rajaonarimampianina sy ireo delegaciona notariny. Avy hatrany dia nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny Filoha, nanao tatitra ny diany tany Amerika sy Frantsa. Raha nanontaniany mpanao gazety mikasika ny fanendrena lehiben'ny governemanta kosa ny filoham-pirenena malagasy dia nilaza mazava fa ny Filoha irery ihany no manendry ny Praiminisitra. Praiminisitra dia ny Filoha no manendry azy. Ary atolotra ireo Praiminisitra fa tsy hoe miaraka manendry azy kosa. Raha dia nilaza hoe ange miaraka izay azo atao fijerika azy efa ampy amin'izay volan'izay ny miarahana ny dinika, miarahana ny fandefitra, fiainam-pirenena tsy tokony handefitra. Fiainam-pirenena tokony handefitra foana, ny adilo tsara politika raha mampandroso dia tsy maninona. Fa raha ohatra kosa hitarika ny firenena helotra dia tsy azo tena ka tsy ho ela zazava zany fa za dia manisy lanjana fiara politika rehetra izay io koa fa efa vono satria efa mieritreritra izy tao anatin'izay fotoana tsy naterana izay. Efa nilazaiko fa ny tombotsoan'ny firenena no zavatra lehibe indrindra. Raha tsy azo anefenana izay tombotsoan'ny firenena izay. Ary izay indrindra natokana ifanamaritra hoe inona moa ny Praiminisitra ilaina, inona moa ny Praiminisitra hadiavina raha tsy ilay Praiminisitra tongotra antsika amin'izay tombotsoam-pirenena izay dia tokony andarantsika rehetra mieritreritra. Tsy tokony ao presidant rehetra hoe mieritreritra amin'izany fa ka moa za rehetra mieritreritra amin'ity firenena ity. Za mitarika antsika rehetra, mandresy lahatra antsika rehetrarehetra, ny roso amin'izay hevitra izay ao anatin'ny fihevaram-pirenena nefa ao anatin'ny fanajana ny lalàna ihany koa. Nitsenan'ny Filoha teto am-pahatongavana moa ireo lehibe ny androm-panjakana sy ireo manam-pahefana sivily sy miaramila ary ireo mpikambana avy eo anivon'ny governemanta izay notariny Praiminisitra Belzika.